Ye le madimaso moa zany dia fandarana sady lalao ihany koa natolotra ho antsika malagasy rehetrarehetra vaovao izy io dia ahafahantsika mitantara manadiady rehetrarehetra mizara vaovao mizara vetsivetsy-po. Fa isaky ninona kay zany le fandarana mandeha? Ny fandarana moa dia efa mandeha amin'ny TVM, amin'ny RTA ihany koa. Dia misy ihany koa ao anatin'ny Facebook, ao ihany koa no ahitana ny lohahevitra ahafahanareo mamaly ny lohahevitra madimaso. Ay, dia inona ary zany lohahevitra amin'ny herinandro ity? Amaliko an'izay fanontanianao izay dia tonga dia ho ao amin'ny page Facebook ny madimaso avy hatrany sika dia tonga dia jerentsika izay fanontaniana tamin'ity herinandro ity izay. Resaka nofinofy izy ity etaetam-pontsika rehetrarehetra. Ozy izy madimaso hoe raha ohatra ka manam-bola tsy lanilaniana ianao dia inona zavatra ataonao voalohany indrindra. Manaraka eo indray dia hoe raha ohatra ka ho foana indray ary izao tontolo izao raha pitso dia inona ny ataonao androany. Fanontaniana fahatelo farany mbola ato anaty page Facebook ihany dia hoe raha ohatra ka afaka misafidy olo-malaza ianao na malagasy na vahiny dia iza no safidinao mba hampiatrano anao. Nareo ihany moa nandefa vidéo dia tony dia hoe aleo jerentsika ireny vidéo mamaly an'izay fanontaniana rehetrarehetra izay. Dia izay angamba fanontaniana ny ekipa teknika eo ihany afaka mamaly ny etaetam-ponareo rehetrarehetra. Raha ohatra ka manam-bola tsy lany tapelina ianao dia inona no ataonao voalohany? Raha mbola tsy tafika vola dia manao asa soa. Manampy ny mpiara-belona manao asa soa zao no tiako. Manasoavako ny fianakaviako aloha voalohany indrindra. Manasoa ny fianakaviako iray manontolo aho. Dia manampy ny sahirana. Manasoa ny mpitanindrazana amiko. Amiko raha manam-bola dia tsy lany tapelina dia ny ataoko voalohany mividy zavatra izay tiako rehetrarehetra. Soavako ny ohatra hoe le 4 mandeha reny ohatra dia mahantra reny. Zay. Ary ny ianao? Ny nandray zany tonga dia hoe anangana olona dia tsy hoe ampiavina fa mety anazava ohatra hoe mbola fiainana malalaka be reny dia amin'izay le hoe fiainana mbola tsisy amin'ilay fiainana mbola tsy dia misy dia olona zany fa tsy manana asa dia olona dia anasoavana dia olona ireny zany. Manamboatra trano? Ny ataoko voalohany raha manam-bola be dia anasoavana ny sahirana. Raha manam-bola be tsy lany tapelina zao za dia ataoko daholo aloha dia mahafinaritra manao trano tômôbila ataoko sambatra amin'ny fianakaviako dia Manangona manetraka ny banky aho raha sasany manam-bola tsy lanilaniana dia zaraiko amin'ny mahatra aloha voalohany indrindra le izy. Eka ny gadasiny aminay raha manam-bola tsy lanilaniana dia anasoavana fiara-belona amiko zany dia fanaovana asa n'Andriamanitra toa. Manampy ny zazakamoty aloha voalohany indrindra. Eny izay moa manao besoiniko. Raha ohatra ka ho foana izao tontolo izao raha ampitso dia inona ny zavatra ataonao androany? Raha rapitso farandro dia voalohany aloha mety hoe mety hoe manao izay manomana ny fanahy koa zany mba tsy ho any amin'ny fahalin'ilay atao fa mba ho any amin'ny mandrakizay mba ho any amin'Andriamanitra ny fanahy. Vavaka aloha zany atao voalohany indrindra. Dia mivavaka mankany an-tranon'Andriamanitra.
vavaka na tsorapitsay fa na mbola any aoriana mbola mila vavaka foana zany. Ny ataoko voalohany raha ohatra hoe tonga farandro dia hanao mivavaka be dia izay. Dia amelany ohatra hoe misy olona manana alahelo aminahy dia ezaka ny hoe hiresaka aminazy dia fakafantatra hoe ahoana Ary ny ianao? Miezaka mifamela amin'izay manana alahelo zany dia mivavaka e, mivavaka. satria efa faty Faty sady misakafo atao vatsinala. vavaka. Mivavaka? Dia mivavaka be manafina ny fiainako amin'Andriamanitra. Mamonjy ny fanalo, bebaka amin'ny fahotana izay natao. Mandeha mivavaka. Dia aleoko tompoko mandeha mamonjy ny fanahiko, manaradia Andriamanitra dia mifona sy ny bebaka tao. Mivavaka be aloha ny bebaka be fa sao dia any amin'ny afo be eo. Raha ohatra ka afaka misafidy olona malaza, malagasy na vahiny, vonina indray anao any an-tranony dia iza no safidianao? Ianao aloha izao raha manokana dia Rify. Ianao zany mahasikatra. Raha malagasy zany aleo angamba ilay mpihira tena ankafiziko vody. Raha zany hafatra famparakasa. Aleoko tonga dia ao anatin'ny tokantrano fa tsy mandeha any amin'izany aho. Ohatra mba amin'ny filoham-pirenena. Iza ohatra? Ohatra hoe miaraka amin'ireo olona manan-kaja amin'ny vola firenena. Ambrosy. Aleo ihany miaraka amin'ny mpanakanta. Iza ohatra? Hoe Lola na Arinjakatiana. Pierre Petro. Dahana aloha voalohany indrindra mpanofon'Andriamanitra. Mpanofon'Andriamanitra. Président de la République. Madimaso teninao tenitsika fa nofinofinao mety tsy nofinofintsika. Raha tsy lanilaniana ary vola eo am-pelantananao dia inona ny zavatra ataonao voalohany indrindra ozy izy Madimaso. Raha ny zavatra tsikatra tamin'ity lohahevitra iray ity dia samy te hizara sy hanampy ny mpiarabelona daholo tsika rehetrarehetra izay namaly tao anatin'ny page Facebook ny Madimaso. Avy eo dia hanatanteraka ny nofinofy. Raha ora-pitsindray ary ny farandro dia be tsika ny maniry mba teo anilan'ny fianakaviana, eo anilan'ny tiana, ao ihany koa mbola misy ny te anararoatra faraparany. Ary ny zava-dehibe indrindra dia samy te hibebaka daholo eo anatrehan'Andriamanitra raha hisy kosa ny farandro rapitso. Izany eo ihany fa donge efa hitsika vetivety ny commentaire anareo mamaly ny fantaniana fahatelo sy fanampin'izay rehetrarehetra izay. Solofo Jazz Charles manome fanampiana ho an'ny mahantra sy manampy ny fianakaviana sahirana. Faharoa izy mivavaka mafy. Fahatelo Eminem ozy izy raha mpanakanto vahiny ary Yagrady raha gasy. Raha vakarasoan'ny manana indray dia miteny hoe raha ohatra ka manam-bola tsy lanilaniana dia tanterahako ny nofinofiko hatr'izay sady manampy ny sahirana satria tsisy dikany ny arena. Zany arena izany ozy izy raha tsy mizara faliana amin'ny hafa. Raha ho foana izao tontolo izao raha pitso dia hiaraka amin'ireo olona tena tiako sy nanamarika ny fiainako farany dia hanao ireo zavatra mbola tsy nataoko ihany koa. Barack Obama ny tena tiako ozy izy satria izy mahafinaritra tsy manavakavaka olona, tsy miangitraingitra ny sady be vazivazy. Andrianjafy no manimpaniriana Dinek. Manamboatra trano sy orinasa itoeran'ny taranako mba tsy hitadiavan'ny zareo any akafa. Dia faharoa mangataka famindrapo amin'Andriamanitra ozy izy ho anahy dia ho an'ny ankohonako sy ny fianakaviako. Raha mbola teo demona ozy izy dia any aminy no ivahiny satria izy ny tiako. Ozy izy indray Zezerandriamahefa. Raha manana vola be hoentiko hanampiana ny hafa fa tsy tazomiko anahy rery. Raha ho foana izao tontolo izao dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho raisiny eo am-pelantanany. Fahatelo olona afaka hanampy amin'ny zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny dia mety amiko
na gasy na vazaha. Ozy izy indray a black metal style, black metal hoe voalohany a manao fikarohana ny sanganasany zizira be arivelo izy izy ny ataony raha manam-bola be zany izy a. De faharoa manao fasana mazava ho azy. De fahatelo hono zany a ny artiste na olo malaza tiany ho hita de i zizira be arivelo. Patrick Rajo. Efa misy zavatra nataoko voady tamin'i Jesosy ary izay no tanterahako izy. Faharoa miandry ny safidin'Andriamanitra no atao raha ho foany izao tontolo izao. Fahatelo mpanakanto tiany zany de Rija Rasolondray be. Ozy izy indray miora Fabiola, andriamasiteny Fabiola hoe raha manam-bola be za de hitaiza sy anatafita reo ankizy kambody tsisy piano ataoko a. De faharoa raha ho faty ihany aho ozy izy a de mamela heloka an'ireo nanao ratsy tamiko a no ataoko. Fahatelo miona amin'ny papa any amin'ny Vatican. Zay indray vaovao any Madimaso androany a makasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany de tadidio fa ao amin'ny page Facebook foana no miseho ny lohahevitsika isan-kerinandro a. De zava-dehibe fandraisanao anjara indrindra moa eo amin'ny resaka vidéo. Raha tsy vita vidéo a de afaka manao commentaire. Manome fotoana anareo indray ary amin'ny herinandro manaraka vaovao hafa indray a papay daholo. Isan-kerinandro ke moa eto Madimaso miteny ianao mitenitsika.